ena faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana tsy haydonona am'izao anio izao isaorakinao safidiny fahita lavitry ny Cool TV amin'ny ity anio ity aty amin'ny rajery indray misy anay am'izao am'ty fandarana anankiray ity somary lavidavitra fa tonga anay satria nahoana manan-karena mozika Madagasikara, manan-karena olomanga Madagasikara ary zay indrindra tsy mahalavy tany zany elanelany tany zany fa dia tena hoe noho ny fitiavana dia tonga izahay ato amin'ny rajery misy anay am'izao miaraban-drajery ihany koa dia miarabanao natratra ity taona vaovao ity ihany koa miarabanao dia miaraba ihany koa ny ekipa rehetra miaraba ny mpanaraka ny fandarana manararoatra ihany koa zany mirary soa antsika rehetra natratra nyity taona 2024 ity iengany ho toy ny loharano boboka tsy mety ritra ny fahasoavana irariko irotsaka amintsika tsirairay avy isam-batan'olona isa-tokantrano ye miresaka rajery dia tonga dia mbi ao an-tsaina dia ny valy sy ny rajery dia iray ihany iza marina moa rajery ohatrohatry ny ahoana ny andohany zany hoe rajery zany mba tantarao kely sy sarao aminay rajery ny tena anarana moa zany dia hoe Randrianarsoa Germain lava loatra moa zany raha misehatra ny kanto no resana dia nafoezina hoe rajery fa amin'le hoe Randrianarsoa Germain rajery dia zanaka Tatsa zany mpamboly sy mpiopony ray aman-dreny dia tafiditra tao anatin'ny sehatry ny mozika zany nanomboka tamin'ny taona 27 nanomboka nikitikitika ny ampianatena ty zava-maneno akafisitsika loatra ty zay zava-maneno any koa iombonatsika antsona hoe valy dia nanomboka teo zany dia nitatra tsikelikely dia ny seo natao voalohany zany dia tamin'ny taona 327 zay fampisehoana zany nandraisana anjara atao amin'ny salle d'œuvre atao amin'ny ekara antany mena dia nitatra dia avy eo mifanetaka tamin'ny Rakotovra Dadakoto izy tsika tamin'izany fotoana zany dia lasa mpitendry valiany Dadakoto na Rakotovra nanomboka tamin'ny taona 2027 ka hatramin'ny 2027 dia nanomboka teo ihany dia tamin'ny taona io ihany 2027 nanomboka namorona n'le karazana fampianarana valy zany dia nanomboka nampianatra valy indray telo taona taorinan'izay tamin'ny 2027 zany dia avy eo nanangana n'le tarika atao hoe akombaly zany hoe le mpitendry fa lehibe moa tamin'izany fotoana zany nisy ndry volasina riery maromaro mihitsy zareo tamin'ireny tao zany dia taty amin'ny 1.7 fa namofopofona amin'izay rajery dia 2.7 nanangana n'le tarika rajery amin'izay ataoko hoe raha tokony kajikajy akanjo na voala amin'ny 7.7 zany 17 taona lasa zay zany no nanombohan'ny rajery tamin'izany ve dia efa fatapatatra hoe valy no hitendreny rajery efa ho lasa mpanakanto rajery sa nisy ireo zoko teo aloha nanao nametory lalana sy ny maro isan-karazana tonga ny rajery nakafian'ity fitaovana anankiray zay mampisongadina amin'ny malagasy ihany koa tena marina zany raha nietretro zany za tsy nietreritra mihitsy hoe ho lasa mpanakanto zay ny tena marina fa nisy zoko zany lamato satria zay fitolahy rovavy dia zoko lamato sady mpitsoka sodina izy no mpitendry valy ihany koa dia mahita ny zavatra ataony zany tsy nianarana io tsy za tsisy nampianatra zany satria nianatra ny afonako zavatra zao le eo koa mbola nisy fahatanina ray moa fa rehefa vory resantsika fa toizy aloha ianao dia nianatra ny afona zany dia nampianatena dia rehefa avy eo moa zany araka le nitantaraiko teo aloha teo hoe nitatra izy dia raha fitinina zany dia 20.7 no nanomboka nikitikitika zany hoe raha jerevana antsika zany 2024 tsika zao dia 17 taona dia teo amin'ny raha telo amin'ny 20.7 no niakarana firy taona ianao tamin'izany 12 taona nanomboka nitendry valy efa tara ary zany raha ohatra efa tara ary zany zay raha hatram'izao mbola tsy mahefa alaka ny 10 taona
dia eo amin'ny ataontsika hoe 3 taona teo zany niakarana sehatra dia 2 taona eo zany no teo amin'ny sehatra erisam-pirenena zany raha fitinina satria le tantara moa zany lava be iny mety mbola ho idirantsika kely ihany zany rehefa avy eo anatin'izany fa tiako hidirana kely hoe raha ny prêt-à-pot aminao no anisan'ny inspiré anao zany moa na hoe mba nakafizinao sy hitanao nitendry valita amin'izany fotoana izy ary tomombana tsara ny vatany rehetrarehetra feno zay nga manilazako azy tonga dia mahitsy mihitsy ianao nefany nanana an'izay olana fahasembanana rabatana izay nanahoana mety hoe sarotra kokoa ve mihoatra ny olona artanana feno no mianatra nyity fitaovana anankiray ity mazava loatra fa ny vali zany dia tendrena amin'ny ratsan-tanana folo nena ratsan-tanana enina nisy asa be zany tao ambadika atao e tantara be tena hoe eo le hoe fezana fa eo koa le hoe kiry sy le fitiavana satria za zany tena tiako le zava-maneno tiako le valia dia mazava loatra zany fa ny fomba rehetrarehetra zany zay atongavanao am'le fifezanao n'le valia zany tena ataonao daholo dia tantara lava be koa zay satria ao mifangery firena satria ity tsy maninona tendrena ohatr'izao iny mety foana fa ity zany tany am-piandohana tsisy feo fa ohatr'izao dia rehefa nisy feo am'izay le izy dia lasa navita ny sikotra dia avy eo ty lasa misy le botsin-drano regny lasa misy kitro dia avy eo dia fara moa kitro zany fa talohan'le kitro eo anelanelan'le botsin-drano sy le kitro zany misy ino moa zany takopery defa misy irifiry tao dia misy manderaha dia i manderaha iny koa mipetapetaka tamin'le taditeny zany dia mazava loatra zany fa zany le zavatra be deabe tao anatin'le ambadiky le tsika zany dia nisy asa be zany tao ambadika tao nisy fikirizana tao nisy fitiavana tao dia nisy irifiry tao zay zany raha fitinina daholo izy ny le izy nefany tao anatin'izay le fikirizanao sy le irifiry ny ainanao tao anatin'le izy hoe marina tena miatra manaina zay nga mamalaza azy tena miatra manaina ny zavatra navoaka na vokatra vitany rajery tsy mena amin'ny olona ataoko hoe aritanana feno sy hoe tomombana rabatana tanteraka mbola mihoatra lavitra ary nanahoana ny dingana tao anatin'izany rehetra zany ny teny hoe oatra lavitra na tsy oatra lavitra zavatra azoko tenenina fotsiny dia zao hoe io koa zany misy koa le hoe zay le lahatra napetraka-andriamanitra ho anao zany zany hoe le finoana koa zany amin'ny maha-kristianina anao dia ny talenta dia avy amin'andriamanitra dia izy daholo no izy mamedy izy maka izy ny nandamina sy ny zavatra rehetrarehetra dia fa na izanaty zany ara zany dia io le finoana aranasa dia naranasa le finoana zany hoe le ezaka sy le fikirizana zany eo anatiny sy le ino moa zany le hoe faharetanao le irifiry dia zay le vokatra dia misy irako anankiray zay moa hoe zay rehetra atao ry namako izy mila fandaniana fa io koa tsy misy mafy tsy laitra ny zoto zay kosa aloha te malagasy tena malaza zavatra be dabeny mifono fananarana sy mifono zavatra ambadika be dabe raha ho an'ny olona misaina moa mazava ho azy misy le hoe atsipony tady ho any tanjoko ny omby misy ny atsipony teny any ampon'ny mahalala zany izy daholo tiako tenena ao anatin'le izy dia zao hoe efa nisy ve nefa ny fitaovana tamin'izany fotoana zany sa hoe le azozoky ihany nangalarina kely miafinafina kely satria le hoe miafin'izay tena hoe azoko ohatrany hoe manao alam-pinana kely le hoe itsy fa hitako mipetrapetraka dia alaiko aloha dia tendreko miafina any ambadika tena zay mihitsy le tantara satria izokona io zany manambady aman-janaka izy fa napetrany taon'ny dadanay sy mamanay mivaliany dia rehefa lasa ny atsay izy dia angalarina kely le izy aloha dia taty aoriana amin'izay 10 taona no niala tany ambanivohitra nalefa taty andrenivohitra hianatra satria raha ny zavatra iainako zany dia hoe tsy havita aiza le toerana tamin'izany ambanivohitra 570 kilometra miala eto zany amin'ny tanàna kely anankiray atao hoe anala miantona izy tsika ambotrana vala mbola ditongotra mbola miala eo talata volondry zany mbola eo amin'ny 10 kilometra mahery eo ditongotra dia rehefa taty aoriana nefa rehefa tonga taty andrenivohitra dia nianatra zany
de avy eo am'izay rehefa le midina tammoa zany le hoe vacances felan-tsasatra de teo le mangalatra kely de rehefa taterina am'izay natsapa hoe ho any ambanivohitra foana ve vao ahita valitendrena ohatra de reo le tanao le solon-tsakafo na goûter ozy izy tsika reny zany tambatambatra de nentina teny ambodiny sotra tery amin'ny lalamby tam'izay teny nisy an'izay rangazy taona firy zany tatazana an'izay tamin'ny taona 327 ahako a taloha kelin'izay vao nanana ny tena hoe vali anao rery na zany de io le solon-tsakafo io zany a no nangolona de io nividianana valia de tadidiko tsara fa vidina valiako tam'izany 300 fa voly zany tam'izany kosa 300 vidina valiako voalohany fa io nanangana ny 300 koa mbola tantara mihitsy de iny tam'izany ve ahoana ny accordinao azy efa nafantatra noty ve tam'izany efa mahafantatra hoe zany ny diapason zany ny ohatrohatr'izao miajuster ty de raha sanatria misy fatapahany-corde inona ny vahaolana manaraka zavatra lojika no resako zany rehefa manomboka kitikitiky an'ity valite anao de mazava loatra zany fa ny doremi fa solasido zany iny zany efa feo tao nefa ny tena zany tsy de tena hoe mbola nianatra mozika nanadalina mozika zany fa zay fotsiny atao tsenjery maimbo zany de ahoana nahafantaranao hoe zay le diapason an'le izy ka le sofina hoe zay le izy a de arakarak'izay no ahafahanao manamarina sy mandrindra n'le feo zany hoe raha azoko tsara nge zany de efa nisy talenta voajanahary any tao anatinao mahafantatra ataontsika hoe azavady am'le teny vahiny maina détectena hoe mamatatra hoe izany le tena feo de daviko io le sofina io zany le sofina sy le fahazarany satria tsy ndrehetra maty manana an'izay ny olona reo le mpitendry zany zay nampianatena de niaina tam'izany ny zavatra ny lalovako zany daholo hoe le sofina sy le maso reo ny tena miasa zany de le fitadidina mazava loatra fa tokony tadidina koa zay zavatra miainga eo de reny no fitaovana anankiray zany le sofina ny tena niasa hoe de avy eo le zany a eo le matetika le fitenentsika le hoe misy don izy tsika tsy lavina zany zay fa za koa tsy mino hoe niandro fotsiny tam'le don fa tsy nianatra nikaroka tsy nianatra sy fikarohana zany fa ny anahy moa zany de tena hoe ataoko zay mampaneno an'ity zay ny tena zava-dehibe tamiko aloha mandainga raha milaza ny akoatran'izay tam'izany fotoana zany fa hoe ahoana mampaneno an'ity valety aloha satria za io le zavatra misy a de mitady fomba rehetrarehetra zany ianao ampaneno an'le valia fa zao koa nefa io koa le hoe fameza-pasoavana koa le fameza-pasoavana avany ambony a de misy zavatra koa ohatrany hoe na de mafy aza de lasa ohatrany hoe mandeha mizotra araky ny lalana efa nanondratana sy nefa hoe zay le ianao ry mahita ohatra ny mandeha ho azy hoe zay le antipisinao zany a zay le nandaran'Andriamanitra anao a de mazava loatra zany fa misy zavatra mandeha mahitsy be koa anatiny marina fa anjaranao sisa mitady sy mikaroka an'izy iny a sy mamelona le afo efa misy ao anaty io ma tsy afo kely fa ianao no mikopaka azy mba horedareda tsy le izy mafy izy zany misy afo fa le afo koa zany miredareda atao anatinao tao hoe ahoana ny ampaneno an'ity a za moa zany taloha le hoe nametraka mihitsy tam'izany fotoana zany hoe zany hoe tsy mpitendry fa nataoko fotsiny nampaneno an'le izy eo koa zany le fanitezan'ny ray aman-dreny hoe le fanetretena zany zava-dehibe iny satria ianao tsy afaka dedadedaka ianao tsy afaka hoe ampise hoe zahozahoana zany satria ianao fiaraha malala zany ny zavatra toerana misy ianao a de ianao ara mianatra miafina eritrereto hoe taona 20 nanomboka nikitikitika nefa te amin'ny 3 a zay vao nanomboka sansio ary io tantara io ara tena mbola misy tantara mahavarina satria ndray andro zay ahako a rehefa nanomboka nahazo an'le valia am'izay le valia anahy am'izay de andeha ody any tanàna any ambanivohitra andeha hanao vakansa zany fialatsasatra de nisy namana anankiray zay eo ambodivony eo midina avy amin'ny akady fotsiny andeha ditongotra andeha aka taxi brosy zany de nisy namana anankiray miazakazaka manenjika vatorina mahita an'le valia zany de za natahotra everiko fa hoe
hoe anenjika nanao sito mahery andehandrobana ohatry de za lasa nandeha mafy koa de ozy aza mandeha mafy ala fa za nge tsy aninona ny lava iresaka ny la fotsiny e de randrio eto isorako izy satria randrio mitarika tsy laviny io andraso izy izy tena tiako be le sy le valio izy izy fa maniny ala raha ohatra ka hoe mba asiany lavali kely ny ranay zany oa tsy mahay tena nanda mafy mihitsy tsy manina izy izy na de kely fotsiny ary fandao letsy de tamin'io tsy lasa nodindray tany ambanivoatra fa verina miaraka taminy de nanomboka atao zany itarika tsy laviny io zany no tarika anay voalohany indrindra tamin'izany fotoana zany tany amin'ny tena farako de niran'io tarika nalaza tamin'izany ary mbola tadiditsika hatramin'izao de hoe ay ve efa tralala ay ve motsy malala za mbola izy daholo zany isorako an'io tarika io zany satria tao a zany no nivoatra tsikelikely tsy nisy nampianatra fa rehefa misy zavatra ianaranao de tsy maintsy miezaka zany ianao mahay an'le marina zay raha zay famantarana efa tonga hatramin'izao efa mihoatra an'izao ary satria ny ty ngambany ataoko hoe efa vakoka angambany satria ny plateforme am'izao efa any amin'ny Spotify, Deezer, YouTube sy ny rehetrarehetra any efa ataontsika hoe symbolique ary le isaoranareo mbola matahiry an'itony vokatry tony efa tonga hatramin'izao zany raha jery zany ary mbola hitohy lavitra arakarak'izay omele pary azy moa zany ny faharetantsika eto ka de zao aloha ndao antsika anaraka sanganasa ity ifandarana androany ity dia ho atokana mba hoe ho tendrenay daholo ny zavatra rehetra ho alefa anio ka de ampitiavana be ny zarana nyty sanganasa miaraka mitarika ratsiry ty quoi.
eny a nivoaka taty atokotany mihitsy zay tao arinan'iny asanganasany rajery anankiray iny a gaga tonga amin'ity toerana anankiray satria eto atokotany any misy an'ity toerana ity a misy sary maromaro eto ny zavatra mahagagana voalohany rajery dia hoe tsy ao ianao tantarao aminay hoe izy avy ary reo olona nataonao teto amin'ity a toerana ity ya tsika zany manoloana ny atao hoe tranony valia dia etsy amin'ny tataon'ny varavarana etsy misy hoe valia dia rajery dia mozika miaina dia ato amin'izay tsika misy an'ity sary ity hoe izy io rangahy io ity rangahy ity no antsoina hoe Rakotomanga izy zany a dia anisan'ny mpitendry valia malaza ary izy a ny nisan'ny karazana ohatrany hoe ray benay zany da resaka valia raha azoko jerena zao ohatry ny marovany kokoa ny anazy ity zany a marovany fa valia vita amin'ny taolina zany hoe izy no tena nivoen'io endrika valia io zany nanamolavola izy mihitsy nanamboatra napahafantatra ny endriky ny valia anankiray io zay avy any amin'ny faritra Atsinanana zany hoe avy ao amin'ny faritra Ambatondrazaka zany misy azy hoe Ambopasika moa zany ny tena tanàna miaviany zany izy le Rakotomanga dia izy le hoe valia malaza ary zay tamin'izany dia voakolokolo satria izy no enonay tany amin'ny fahazasanay tany amin'ny fahakelinay dia tokony tamin'ny taona firy tany ho azy tany amin'ny taona 70 alohan'ny 70 ary taoriana rehetrarehetra zay satria Rakotomanga anie mbola hatramin'izao sanganasa taona 80 zany izy dia efa nitendry efa taloha zany izy nefa nitendry zany dia anisan'ny malaza izy ary anisan'ny grand maître ozy izy tsika dia ato indray tsika tia faritra Atsinanana dia avy ao Atsinanana nametrahana azy dia ato indray tsika eto ampovoantany raha vao miresaka valia tsika ka eto ampovoantany a dia anarana tsy very ary tsy azo adonoina zany Randafy Saint Sylvestre zay mihitsy mantsy mifadarantsika tsy hay adonoina ary ray aman-dreny be izy a dia anisany a mba nanana tombony zany tsika nisy fotoana tafaraka taminy fa tsy araka intsony moa zany fa hoe nisy fotoana tafaraka taminy tamin'izany fotoana zany nateto toerana na tany ampitan-dranomasina ary nahafantarako azy voalohany indrindra dia tao amin'ny fiangonana ekarany tany mena satria samy mitendry tao am-piangonana zany a fotoana zany nanana zany fahafahany zany nareo mba niara-ny tendry ary izy a nahafantarantsika azy dia tao amin'ny tarika ny Antsaly malaza anisan'ny hira fonon'ny firon'ny Antsaly moa zany zay hiran'ny Skoto foana nanana izy azy raha zao eto ampovoantany izy ataontsika ampovoany dia ato amin'ny sisiny ato indray a Andriambavilanitra Mamasana dia hitantsika tany amin'ny faritra Menabe tany izy fa zany hoe izy zany a dia Atandroy fa nonona tany amin'ny faritra Menabe izy no vehivavy anisan'ny mpitendry valia ary za koa mbola nanana tombo fa mbola nahita anazy ary izy tena miavaka mihitsy satria na ny valiany satria tsy tazana ato mbola izy fa ny azy nasiany karazana daba zany a manamafy an'le feoan'le ohatra karazana ampli teny valiny amin'izay hoe maninona ny sariny rajery ny tseo ny sariko satria reo ny fametrahako an'ireo olon'ireo zany a dia lolo avoko atapony loha reo zany dia tsy azo foananao anatin'ny tantaran'ny rajery zany ny fisian'ireo olona anankitelo reo rajery koa mbola ao anatin'le mbola le fandratovana amin'izao mbola le mbola mamoaka foana sy le dia zao amin'izay anasanao amin'izay ary ako hiditra ato amin'ny atao hoe dao ary hiditra amin'ny trano valia zay zao valitsika eo dia ianao a nisy fotoana hoe tsy hita tao ny sary rajery fa rehefa atao trano ianao dia mahita sary rajery dao tokoa dia jerentsika mihitsy misy sariny rajery mihitsy eto eto zao tsika tena misy sariny rajery tokoa atao rehefa tonga atao trano amin'izay tsika dia atao tranoko zany dia atao tranoko mba mampiseho ny sariko dia ty sary ty zany a sary nanamarika be ny inona moa zany ny tontoloko tao anatin'ny sehatra mozika raha misehatra isam-pirenena no resana satria ty zany a ny sary nanaovana fampahafantarana ny fampisehoana nataonay a tany Amerika Atsimo tany Bolivie zany ty satria nisy farisy Meksika iny zany Bolivie zany Amerika Latina ihany izy fa ty ambany dia tany La Paz tany Santa Cruz tamin'izao fotoana zany tamin'ny 20 zany ty dia todika amin'izay tsika ato reto ny fitaovany reto izy reto ireto zany zao a
raha jeritolo mitendry azy afaka mitendry andreo rehetrarehetra reo a fa zany safidy an'ty ty boribory ty tia ny angala zany hoe raha jerefantsika zany a dia ity le karazana valia nitendren'le rangatatsy ile ary marieko eto fa fombako foana zany mampahafantatra andreo zay mpanamboatra antony sanga tony asa tanany dia ao le hoe Daniel Ramarson io Daniel Ramarson io zany dia zokobenay izy no mpanamboatra ny valia tôlina izy ihany manamboatra azafady hoe raha jery amin'ny mavalia tôlina anazy misy norme ihany ve izy ty hoe ohatr'izao ny refiny a dia ohatr'izao na ny diapason dia manahoana ny feoany sa hoe afaka manamboatra daholo zay te hanamboatra rehetra zao zany aloha marieko aloha farakoty zafy zany no voen'ity endrika valia anankiray hitantsika zao izy amin'ny tôlina fa ty indray zany a dia Daniel Ramarson no nandimby zany mety misy hafany fa mety tsy fantatsika fa ny fantatray aloha hatreto a dia Daniel Ramarson no nanamboatra matianina ao amin'ilay fanamboarana za tsy afaka hiteny hoe za tsy tia hampiasa ny teny maty aniny loatra satria tsy dia mety aminay maty aniny io fa mafeha ny fanamboarana valia sara ty endrika ity Daniel Ramarson zany nanamboatra an'ity ty zany endrika valia anankiray le hitantsika tamin'ny faritra tsy nanana inona mahasamihafa amin'ny hoe mitendry an'ity sy mitendry an'iny mbola azavaiko rehefa avy eo azavaiko fa toizako aloha le fanazavana dia ato indray tsika misy valia indray atsotsika ihany izy hoe marovanty daholo moa zany reo ty indray valia amin'ny hazo dia ity indray a misy namantsika zay koa mahafinaritra be izy a hery valia moa izy mifetsoana azy izy indray manao antony valia tony ny amo zany ny fombako eto dia fa mampahafantatra andreo zay mpitendry sy mpanamboatra dia ato koa mbola izy daholo satria io zany arakaraky ny fitiavana sy ny karoko le mpanamboatra dia ohatr'izao hery daholo ny mpanamboatra an'izao dia ato indray tsika dia aveo tsika hijery am'izay inona mahasamihafa andreo ato indray tsika hijery an'le vita amin'ny volo ato indray zany a misy andreo miainga avy amin'ny bambo izy a na volo izy tsika dia apetaka le tadiny a dia apetaka dia lasa ohatr'izao rehefa fitinitsika zany a dia nahita karazana endrika valia anankitelo samy hafitsika tia avato le boribory dia avato le vita amin'ny hazo zay any amin'ny faritra zay tsy ahitana volo loatra faritra tsy moatra dia ato a avy any amin'ny faritra tsy nanana vita amin'ny tôlina reo karazana valia reo zany a mahasamihafa andreo voalohany indrindra dia ny tadim-balia zany hoe isan'ny tadim-balia zany a mitombo kokoa misy ny ato faharoa ny feo any koa dia somary besibesy kokoa ny ato ary ato somary avoavo mikarantsaratsana zay zany mahasamihafa azy dia eto indray zany a reo le karazana ina moa zany e marakaso sisika zay ampiasaina miaraka amin'le valia fanapipeo zany zany hoe accessoire ozy isika zany dia manahoana rehefa mitendry valia nefa sady ampiasan'ity azo ampiasaina tsara izy fa andraso aloha marieko kely a ny mpanamboatra nyreto indray a dia ray telo fatatsika ray telo dia ato indray raha safidy ay samihafa zany ny mpamorona andreo samihafa tony zao mbola asa tanandry hery a dia ato indray safidy a zany hoe zay zany a ato amin'ity toeran'ity zany a atsoatsy dia ahitantsika mbola tsy ampy moa izy ity fa ahitantsika zany reo saryn'ireo mpitendry valia zay nanamarika ny valia na mpanamboatra zay zany tsy maintsy mbola ho hitantsika ato amin'ity tranony valia ity satria raha risitsina raha ohatra ka hoe ampahafantarina reo namana rehetra zay nanasongadina ny valia satria tsy rajerery no nanasongadina ny valia na teo amin'ny sehatra nasionaly a na tamin'ny sehatra iraisam-pirenena zany a dia maro reo namana zany zay nisany tondra avo ihany koa ny valia zany fa ity zava-maneno anankiray ity dia zava-maneno zany ty avy any Afrika ty zany a zava-maneno a antsoina hoe caméléonie nomena anazy ty karazana fanomezana mexikana koa tsy manana izy iny atsointrareo hoe berimbao brésiliana kay zavady samy hafa berimbao tsy mitovy mihitsy ty zany avy any Amerika Afrika andrefana zafady a dia zany ny feoany zany tsara izy ty zany a dia efa fanaovako fampisehoana ihany ko izy ty zay zany reo zany a reto akory reto ve vita eto Madagasikara daholo ity mazava loatra tsy hita eto Madagasikara sy matsy mazava loatra fa zava-maneno avy any Afrika andrefana dia ity zany voatavo avy any Afrika mihitsy misy an'ity io
dia tia indray a reto zany a milonzy izy tsika tady ny corde zany dia misy mécanique moa zany efa mivoatra zany le fanamboarana ohatra valia tazantsika tokoa efa misy valia mécanique raha fitinina zany a raha fitinitsika zany izy dia zao dia raiky reo mpanamboatra valia zany satria za moa za mazava loatra afaka manamboatra sarotra be isorako reo mpanamboatra valia zany zay niarany asa tamiko a nandritra ny taona maro ary anisan'ny tsarovako manokana ny tianandroany ty rangaby anankiray zay nanamboatra nyity valiako ty dadazanany a zay anisan'ny nanamboatra ny valia rajery nanamboatra ny valia rosy nanamboatra ny valia hoan'ireo mpitendry maromaro dia anisan'ny niarany asa kaiky tamin'izany randafo sy ny sylvestre zany koa izy a zany ny ray aman-dreny be anay a nanamboatra ny valia niarany asa taminay tao ny valia maty taranany zany dia mbola hatram'izao a mbola ao zany rado zany ao zany dede zany zay mbola taranaka leranga io zany mbola ao zany lakoto zany tena zanany mihitsy mpanamboatra valia azo everina ve zany hoe ianao ny tazona le hoe rehefa anjara asan'ny olona anankiray ny manamboatra valia dia ho ajanoko anazy zany rehefa ny anahy natokana ho anahy ny fitendrena valia dia aleoko mifantoka ao anaty fitendrena mba tsy hijabahana ao anaty le asa hoe rehefa matetika mantsy zay ny zavatra sary hita amin'izao hoe eny malagasy moa manao an'izay matetika hoe rehefa tena haiko io a dia aleo sy arako hatrany amin'ilay famokarana mihitsy ny tena marina zany dia zao hoe tokony lojika be le izy hoe zay le antsoina hoe tambazotra tambazotra tao anatin'ny valia zany hoe manomboka hatrany amin'zareo pakan'le volona le bamboa dia manomboka hatrany amin'ny mpanamboatra dia tonga aty aminay a dia izay indray mampahafantatra an'le izy a dia rahana daholo ny zavatra rehetra satria lasa miteraka tombontsoa be deaibe ho an'olona maro zany dia zavatra anankiray ny anahy ny zavatra ataoko ao anatin'le izy dia hoe noho ny fahafantaran'ny olona rajery dia ampiasaiko koa zany zay ampahafantarako andreo namanako ihany koa manomboka any am-panamboatra hatrany amin'ny mpitendry zay veriko fa adidy ary tokony toetsaina tokony ananana zany zay dia lasa manamboatra zany lasa manangana tambazotra anankiray zany tsika amina sehatra asa anankiray zany dia veriko fa zavatra mahafinaritra be zany satria malagasy satria mivalia koa azadiny fa mivalia tsy andrajery rery tsy anarery mivalia fa anao atsika any malagasy ka zay indrindra alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny hira manaraka indray a manahoana ny fijeriny vahiny an'le hoe valia ohatra ny lasa hoe ro mite valia ty tonga dia malagasy madagasikara ny voateny ahoana ny fomba fijeriny vahiny amin'izay fomba fijeriny-drareo hoe vakoka le izy instrument ho an'ny malagasy le izy sa ve hoe azony rehetra tendreny eo indrindra satria tena mahafinaritra be zay fanontanian'izay ny fijeriny vahiny aloha zany ny zavatra ekena manera-tany dia hoe any madagasikara afany madagasikara ny valia fazadino fa misy koa valia mitovitovy amin'izao aty azia raha tsy resaka fotsiny hoe mitovitovy fombafomba amintsika koa reo Indonésie any Philippines misy ihany koa fa Ethiopie Philippines dia Indonésie reo aloha ny hitako fa ny zavatra azo ekena zany ohatra hoe tany Malaisie zao zay a dia nanao fifanankarozana resaka valia sy ny zava-maneno mitovitovy amin'ny valia antsoina hoe raha tonga dia netiko nota ty Madagasikara dia zany rehetrarehetra zany a mila manay koa zany tsika rehefa hoe ny 15 octobre zao fa avaty Madagasikara ny valia dia avaty Madagasikara dia ny anahy zany mijanona treo ny anahy zany tsy dia asiako resaka lavabe intsony fa hoe efa nekena fa ny malagasy ny valia any Madagasikara dia zavatra mahafinaritra be hoe rehefa mandeha miodina ianao zany a mitety firenena maro dia vao mahita an'ity ny olona dia ty le valia malagasy iny vao milanjany fotsiny dia fantatry ny olona malagasy iny sady lina ny olona teo maloha ny teny hoe ahoana ny fahitany vahiny azy dia mahalina ny olona zany ty valia ny endriny ny feoany mahalina ny olona dia ny anahy moa zany mbola miampikely miampikely hoe ahoana le raha io a totananenina ahoana ny fikeny na fikeny dia misy fika le izy le fika moa zany tsy maintsy miketrika le fa zay zavatra mbola anisan'ny tena mampiavaka ny rajery iny hoe na tsy mitovy any rehetra azy rajery a tena raha ho anay mpijery sy mpakafy dia hitanay voafehanao le izy ianao moa tsy tianao le hoe matianao anatin'le izy a tsy ho teneniko le matianina
fa za angamba miteny ina aloha le maty ina le anina le matiana zany tena efa amiteva izy ohatry hoe professionnel le zay ngamba ao anatin'le zavatra ataonao miantsoka hoe professionnel zany a dia misy resaka asa ao anatiny dia le maty anina fa misy asa any tia mampidi-poly fa le maty anina ay hoe leny ay maty zavatra no anaraka hira indray aloha tsika manaraka dia ao amin'ny andiany fatelontsika hiezaka ny amitina zany rehetrarehetra zany sy ampafantatra anazy indray ny zavatra mbola iainania zany tarikarajery zany ao alina kely ao tia ary sanganasy ataontsika akapela indray tia fonjeo ny lohateny dange miantso anao zao zanary miantso anao ampio famara miantso anao zao zanary miantso anao ampio famara miantso anao zao zanary miantso anao fonjy fametsana arovony amin'ny avaratrany olavitry ny rivo mahery tahionina ndrefanatsinana namokatra be arovony amin'ny avaratrany olavitry ny rivo mahery tahionina ndrefanatsinana namokatra be vonjony any atsimoane umeorando vonjony any atsimoane umeorando vonjony any atsimoane umeorando vonjony any atsimoane umeorando miantso aminabe miantso aminao zao zanary miantso anao ampio famara miantso aminao hoe miantso anao zao zanary miantso anao fonjy fametsana miany fiaminary fiaminara arivo alaverony arety mandoza fianara arivo alaverony arety mandoza fianara arivo alaverony arety mandoza fianara arivo alaverony arety mandoza ireo mpitondranay tondro fahendrena 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 miantso anabe miantso anao zao zanary miantso anao ampio famara miantso anabe miantso anao zao zanary miantso anao fonjy fametsana fonjy taninay mba fonjy nosinay 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 fonjy taninay fonjy nosinay fonjy tany
eny ary tavaveriny iny tsika tao arinan'iny ireo hoe fonjeo iny fataka kely tety atokotany zay mety gagy nareo hoe tsy hitanareo fa rajery ny hitanareo safidy manokana mihitsy izy ty sady mbola tsisy nanao eto tsika le ampafantatra ny mpijery sy mimpankafy indray sy mimpanaraka ny rajery hoe tantarao kely aminay daholo indray ary dingana rehetra efa lalovana sy ny zavatra mbola ho atao amin'ity andian'ny fately ty efa nitoizako moa zany tary hoe janona teo amin'ny raika amin'ny 7 ny tantarany resana tary zany dia akombalia nanangana an'le akombalia le kiteny valedibe dia avy eo roa amin'ny 7 nanangana ny taky arajery dia avy eo amin'izay nivoaka voalohany ny ala teto Madagasikara zany tamin'ny roa amin'ny 7 dia nitoy dia nandeha tany Frantsa tamin'ny telo amin'ny 7 dia avy eo amin'izay tafaraka tamin'ny mpanakanto be dia be raha tsy tanisa fotsiny zany hoe atao sokobetot zay nizara ary tena nizara atao kory radance atao sarlakely tao ranins be dia be dia avy eo indray zay taterina nanangana ny tambourgasy ny tenako sy raintelo nanangana tambourgasy zay dia avy eo nandeha teny fotoana dia nanangana ny valimady magasin valimady studio dia nandeha nizotra teny any dia nanangana ny festival angaredona tamin'ny Roso Roarivo dia be dia be ny artiste fanerana ataoko 3 mois Madagasikara, Maroc, Mali tamin'ny taona 19 taoko ny tafaraka tamin'izany hoe Jordi Saval zany tamin'ny nanomboka tamin'ny 14 dia taoko ny rana tamin'ny Omar Souza PDB ny rakira moa zany dia ny farany rakira farany tao zany dia fito ny rakira vita zany zao dia mbola mieritreritra indray koa ny anao rakira manaraka zany amin'ity 2022 ty. Ianao moa miresaka hoe fahitalavitra vahiny fiarah-miasa tamin'ireo vahiny manahoana zany raha mba tantaraina kely aminay ny ataontsika hoe ny expérience anao manokana nahita an'ireny vahiny tonga aty mivezivezy mandray feo anao manontany anao misy ihany koa le hoe mpanakanto vahiny nahita ny sanganasanao dia niaraka taminao. Alohan'ny resako an'izay aloha dia anisan'ny fotoana nanamarika koa no niarahako nanao fandarana manokana tao anatin'ny hetsika festival musique métis tany Angoulême izay niarahako tamin'ny Johnny Clegg zany mahafinaritra be tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona firy teo zany tsy tadidiko le fa ela be fa ela loatra fa niarahana tamin'ireo mpanakanto vahiny zany dia anisan'ny nanamarika satria le valia zany tena nafinaritra ny olona zany le valia ary anisan'ny nasitona mpanakanto maro nandray anjara fiarah-miasa zany tamina zavatra isan-karazany anisan'izany zao ohatra hoe Raoul Rodriguez Espagnol zay mpanakanto fantadazy mpanakanto malaza izy any Espagne zay anisan'ny niara-niasa tamin'ny rajery ihany koa anisan'ny nanamarika ihany koa ny fampisehoana zay nandraisako anjara niarahana tamin'izany Louis Bertignac zany zay tao amin'ny FM zany tao Analakely zay niarahako nitendry tamin'ny hitantsika eny amin'ny YouTube any daholo koa zany zavatra rehetra maro le fiarah-miasa zany isan-karazany zay niarahako tamin'ireo mpanakanto maro be ary ny zavatra fitiniko zany tamin'ireny dia hoe nahatonga anahy zany niezaka sy nianatra zavatra be dia be satria raha tsy teny fotsiny hoe za mozika baroka zany tsy mbola nahay an'izany nisan'izany ny apahany tao mozika oriental zany tsy nahay an'izany fa ny fiarahana tamin'ireny olonireny no nafahako niditra lalina bebe koa tamin'izany gadona sy karazana mozika zany nanamarika tamin'ny tantarako zany ary anisany ihany koa nampivoatra ny fitendreko valia ihany koa zany fiarahako tamin'ireny karazan'olona maro be reny misy traike fa azo miratovina entana ivelany satria fampizarana foana zany ary zay nge nampatonga ny rajery mizara foana satria
maro koa ireo mpanakanto ohatra zay eto Madagasikara zany zay fampizara tamiko ihany koa zany na ny zarako zany traika efa rehetrarehetra zany Taory Mika na Teorakotovao izy tsika Taory Zakirandry PDP tsika moa ny anaty toliara tamin'ny fotoana iny tiako ambara ao anatin'ilay izy hoe ianao rehefa le mandeha mitety firenena tahaka io manahoana fandraisan'ny mpanakanto fahiny rehefa tsy le mpijery satria mpijery liba avao foana fa eo amin'le hoe mpanakanto vahiny miara-miasa aminao sy manao fampisehoana miaraka aminao manahoana fiaraha-miasa ao anatin'izany misy zavatra ataoko hoe fombafomba tsy mitovy eo nefa ny atambatra ho iray manahoana zany manahoana paramètre ao anatin'izany manahoana ny pitsopitsony rehetrarehetra lizy aloha tena tsoriko fa sarotra hoe moramora no miteny an'izany fa raha hitanisa fotsiny azy ohatra hoe niarahana tamin'ny Jordi Saval ohatra tany Suisse tany zay nanomboka nanao ny résidence voalohany izy io zany dia misy karazana fanamby ihany ao anatin'ilay satria misy zavatra tsy hainao no heninao na resaka fotsiny ara hoe fomba accordage ny valia fotsiny ohatra de be debe zany ny zavatra kipitsipitsy ny ara teknika zany zay tsy maintsy nianarana zany misy fotoana fampisehoana afaka 3 andro nefa misy hira tsy maintsy ianaranao hira lava be de misy fotoana ianao tena tsy matory raha tsy any amin'ny 4 maraina amin'ny 3 maraina vao matory mianatra ny hira io ianao rery ora roa fotsiny natorizana am'izay satria ny mpanakanto rehetrarehetra nareo mpiteny rehetra zay miaraka aminao zany efa mahafantatra loatra an'izany zavatra zany de mahafantatra an'le gadona mahafantatra an'le hira de moramora ho an'ny zareo le izy fa ianao zany zay avaty Madagasikara valiny tendrenao tena enjana sarotsarotra ohatra indray zao resaka amin'ny 3 mars Madagasikara Maroc Mali niarahana tamin'ny Balaké Sissoko niarahana tamin'ny Driss El Malomi Balaké moa zany de avy any Mali Driss avy any Maroc Driss El Malomi zany moa avy eto Madagasikara ny Kora ny Balaké zany dia Anfa ny Driss chromatique Rajery en sol de mba afahana mitendrira anankiray miaraka fotsiny zany de fa tsy maintsy mifanaraka hoe na sol na fa na zao de tsy maintsy zany mianatra foana ianao zany fianarana foana fiainana zany zay le izy indrindra fiainy Rajery mbola ao anatin'ny fitendrena ahoana kosa ny ataontsika hoe ny projet ho amin'ny mbola ho avy tantara kely aminay inavy ny zavatra politranga zavatra hitranga aloha de raha zavatra ao anaty loha ao de bobaka fa ny zavatra azo resana zany de araka ny teneniko teo hoe anomana rakira anankiray na rakira anankiray zany ho an'ny valia fotsiny de rakira anankiray ho anay telo mianaka satria ijery amin'ny gitara zo amin'ny percussion de miaramira fa rakira anankiray koa ho an'ny tariky izay ho anay 10 lahy zany zany mbola hitreretina de mifangaro ve io misy sady misy valia misy marvany sy misy ny acapella koa za rehefa nisafidy an'ity valia ty de tiany no ampiasaiko fa misy koa zany ny acapella zay efa mitokana iny nefa nafantaran'ny olona andrajery zany de tsy maintsy misy an'izay foana fa ny zavatra anankiray koa zany zay de anomana karazana fandarakira zay eritreretinay anomanana ny tournée 424 ndray zany zay io de anomboka hiasa be zany zay atoato anomboka hijery an'izay anomboka le fiarahana mafisina ny fifampizarana ara teknika ho atao ihany koa de hoe inona indray ny zavatra mba aseho atsika ho an'ireo mpanaraka atsika na eto toerana na ny any velany indrindrindrindra hoe zavatra salamin'olona fa tsy zavatra efa fahitan'ny olona foana no aseho mahakasitraka ny androany sy ny anio tena tsy ampy fa angamba hotoizantsika amin'ny manaraka fotoanany zao menao afatra an'ireo mpijery sy mpakafy mpanaraka anao indrindrandrindra eo ihany koa afatra ho an'ireo ataontsika hoe mpandimby aty aoriana reo katita kely zay vao manomboka vao mianatra vao misondrotra ao anatin'ny tontolo mozika za zany de manentana foana atsika malagasy zany
akafy aloha le mozika malagasy zany kory tsy midika koa hoe tsy akafizitsika ny gadona hafa fa mampirisika bebe kokoa zany mba hoe mba akafy bebe kokoa ny mozika tsika tena malagasy na karazana vaiza na faritra vaiza manarak'izay koa araky le teniko foana hoe mampirisika andreo tanora zany zay hita fa maro de maro ny tanora zany lina ao anatin'ny resaka mozika indrindra tsika mpitendry zany de mampirisika ihany koa zany le hoe ao anatin'le famoronana io zany tena zava-dehibe satria efa miazakazaka be matsy le de manentana atsika zany tsara le cover hoa za tsy manaratsy cover mihitsy sanatria fa mbola tsara lavitra noho izany koa ny mamorona zany eto de misaotra ny Cool TV misaotra ny ekipa rehetrarehetra zay nanatotosany ty fandarany ty ary tsy adino ihany koa zany itsika rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandarany zao makasitraka makately mandra-peona indray de amin'ny manaraka indray iny ary de zay ndray aloha nazo natotra tamin'ity anivo ity isaoraka anao safidin'ny fahita lavitry ny Cool TV mame fotoana anao indray amin'ny manaraka mpanakanto hafa indray no miaraka amintsika atao anatin'ny fandarana tsy hay adinoana androany aloha rajeny miaraka tamintsika amin'ny manaraka hafa indray de veloma mandra-piona indray aloha no azo natotra tamin'ity anivo ity veloma tompo Nyelanitra mangamango sarunani tunirauna funenani ulumasine ye kayizan cimbawani riana Nyelanitra mangamango sarunani tunirauna funenani ulumasine ye Kaizam Chibawani Anna Nadiatna Tofai ye Azambatawichu Niwa Rafka Tsunani Zane ye Nisi sama panirina Rianna Nadiatna Tofai ye Azambatawichu Niwa Rafja Sunani Sane Nisi Sana Pandiri Nariana Nante Rilani Tamagama Sarunantunila Una Funenani Uluma Sine Kaizan Chibawani Riana Naizao nayana mandalo fampivahia ine tsy misy onone eto ka mba ifamela ry amina naizao nayana mandalo fampivahia ine tsy misy onone Eto kaka ifambela riamna nilane tamangamango sarunantumila una funenani uluma sine kaizan cimbawani riamna Nascenda veloce do Ilauzani apati ana Tumdalana remiwa azeye Isi jazamula waniriana Nascenda veloce do Ilauzani apati ana Tumdalana remiwa azeye Isi jazamula waniriana Nilane tamagamango Sarunantunira
una funenani oloma sine